teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarabantsika mpiara-mianatra indray eto amin'ity radio Hope Fire malalatsika ity. Raha ny fahafantarako azy dia tsy mbola nahita radio ara-panahy feno toy ny radio Hope Fire aho, izay ahitana ny ara-panahy rehetra, ao ny toriteny, ao ny hira masina arivoarivo, ny fianarana soratra masina sy ny sisa ary anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ataotsika izao. Ary azonao henoina izy 7 andro amin'ny 7 ary 420 ora amin'ny 420. Ny havanareo Benoît Rakotovao no miaraka aminareo androany mitondra ny famitinana ho antsika amin'ny herinandro fahenina amin'ny 3 volana fahatelo ity taona 2020 hiara-mivavaka ary isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Tonga eto indray zahay hiara-mianatra ny teninao. Arotsahy aminay ny fananao masina hitardalana anay ary avelao tokoa ny fahotanay rehetra. Amin'ny anarantsonao Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Maro ny sary azo ampiasaina ho enti-milaza ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana, l'unité dans la diversité. Ao ohatra ny fiainan'ny reny tantely, ao ny fiainan'ny vitsika, ao ny lamasina na motera, ao ny feo arindra anaty korala sy ny sisa. Fa tsy misy mahalaza azy kokoa mihoatrany noho ny vatan'olombelona. Iray ny vatana, nefa misy sampatsampana rantsana maro izy. Ao ny maso, ao ny tongotra, ny sofina, ny tanana, ny orona sy ny sisa. Samy manana ny asany avy. Misy ny manana asa lehibe tahaka ny maso na koa ny nify angamba. Misy ny manana asa heverina ho madinika toy ny volomaso. Tany amin'ny taona 80 tany hoany no heverina ho organe vestigial ny apandisy. Izany hoe ny atao hoe organe vestigial moa dia ireo organe dia organe tsy misy asany. Ka no heverina ho organe vestigial zany ny apandisy tam'izany taona izany, nefa izao fantatra fa manana anjara asa amin'ny fiarovana ny vatana na immunité izy. Ireo organe isan-karazany amin'ny vatana ireo na manao asa tsy mitovy aza, na heverina ho tsy mankaiza firy ny asa ataony sasany zany, na heverina ho manao asa tsy madio loatra aza ny sasany, dia
mitovy lanjany eo amintsika ary miara-miasa izy reo hanasoa ny vatatsika. Heno iange ny hakantony ny filazan'ny soratra masina azy ao amin'ny Korintiana 1:12-20 ka hatramin'ny 9:20. Zao mivaky ny teny: fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy milanao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy milanareo aho. Fa mainka ilaitsika aza ny momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany, ary ny momba ny tena izay ataotsika ho kely voninahitra kokoa dia tafiatsika voninahitra bebe kokoa, ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenatsika no hajaitsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy haja raha teo amin'ny momba ny tenatsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe koa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena, dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena, dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Izay zany ny vaky ny teny. Ampitahay ny soratra masina amin'ny vatatsika sy ny fiasan'ny organa eo aminy ny fiangonana. Iray Andriamanitra ray, iray ny tompo, iray ny fiangonana, fa maro isika mambra ny fiangonana. Tahaka ny nanomezan'Andriamanitra anjara asany ny organa tsirairay eo amin'ny vatatsika mba hampandroso ny vatatsika, no nanomezany fanahy masina fanomezam-pahasoavana ny mambra tsirairay ao amin'ny fiangonana zany, mba hampandroso ny fiangonana. Io indrindra no lohateny ny leson'ny herinandro manao hoe ny fanomezam-pahasoavana. Raha mazava amintsika izany fampitahana izany, dia efa naman'ny vita ny lesontsika, satria afaka mamintina azy rehetra izany sary fampitahana izany. Kanefa hiditra amin'ny antsipiriany ihany isika ka hijery lalindalina kokoa amin'izany rehetra izany. Zay zany ny teny fampidirana. Leson'ny Alahady 2 Aogositra ny taona 2024, fanomezam-pahasoavana samihafa. Ny fanomezam-pahasoavana voatonona voalohany ao amin'ny Korintiana 1:12 dia ny finoana, izany hoe ny finoana ny Kristy ho tompo sy mpamonjy izany. Araka izay voalaza ao amin'ny Korintiana 1:12 ny 2 manao hoe: dia izay no hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voantso sady masina, mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra. Ao amin'ny Korintiana 1:13 ka ny 13 izay manao hoe: ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo, dia mbola ny finoana ihany koa no lohalaharana eo amin'ny lisitra. Porofo izany fa isan'ny fanomezam-pahasoavana lehibe, isan'ny fanomezam-pahasoavana fototra sady lehibe ny finoana.
tsy ny finoana irery ihany anefa no fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Korintiana voalohany 12:4 ka hatramin'ny 9 dia izao no vakitsika: zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Intelo miverimberina ny andiateny hoe zarazaraina ho samy hafa. Manambara izany fa maro samy hafa ary isan-karazany azo zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Efesiana 4:12 ohatra dia voasoratra hoe: ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Zay zany novaky ny teny. Fanontaniana: iza no mizarazara ireo fanomezam-pahasoavana ireo? Korintiana voalohany 12:13 koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampiteneny ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zay zany nivaky ny teny. Raha adika amin'ny teny hafa izany, ny fanahy masina no manome ny fanomezam-pahasoavana. Fisehon'ny fanahy masina eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny asa fanompoana tanterahany ny fanomezam-pahasoavana. Inona, fanontaniana zany, inona no ilana ny fanomezam-pahasoavana? Korintiana voalohany 12:17 toy izao mivaky ny teny: ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Amin'ny teny frantsay izy tahaky ny mazavazava kokoa amiko zany: or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Hampandrosoana ny asa fanompona iraisana izany ny fanomezam-pahasoavana. Efesiana 4:12 ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asany ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'ny Kristy. Zay zany nivaky ny teny. Ny valon'le fanontaniana teo zany hoe inona ny ilana azy? Ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana, fa tsy hoe fampandrosoana fotsiny ilay olona nandray na nahazo izany fanomezam-pahasoavana izany. Maro isan-karazany ny fanomezam-pahasoavana. Misy lisitra eo amin'ny soratra masina efa hitantsika teo, ohatra ny apôstôly, mpaminany, evanjelista, mpiandry, mpampianatra, ireo zany lisitra hitantsika. Nefa azotsika ampina io lisitra io rehefa mijery ny fiangonantsika ankehitriny sika. Ohatra, misy ny mahay, misy ny havanana amin'ny toroteny, mahay miteny, mahay mandahateny. Ao ny mana-talenta amin'ny hira. Ao ny manana saina mahatadidy toko sy andininy, ohatra any andapa de misy rahalahy mahatadidy ny atoko sy andininy, na inona toko sy andininy ho teneninao de fantany hoe
amin'izao no ahitanan'izany. Ary io rahalahy io dia miady hevitra amin'ireo izay tsy makatony fivavahana adventiste, ary atahoran'ireo rehetra ao amin'ny fiangonana hafa izy, satria hainy tsy anjery ny soratra masina rehetra, ary rehefa miady hevitra izy dia tsy miala amin'ireny soratra masina reny no entiny miady hevitra. Ao ny mahay mitendry zava-maneno, ao ny mahay mitarika na manana leadership, ao ny mpamorokira masina, sy ny sisa sy ny sisa. Tsetsatetsa tsy aritra. Nisy fanontaniana napetraka tao am-piangonanay hoe inona no mba heverinao ho fanomezam-pahasoavana manokana ho anao. Dia samy nilaza izay heveriny ho fanomezam-pahasoavana azony avy ny rehetra. Rehefa tonga tamiko ny fanontaniana, ny akanakana kely teo aho, tsy hitako mazava tsara izay mba ho talenta mampiavaka ahy ka azoko lazaina mazava tsara hoe ity no fanomezam-pahasoavana manokana ho ahy. Farany dia ho iaho fotsiny hoe vao vita batisa aho iaho tamin'ny namaly ny fanontaniana, dia nataon'ny olona loholona, ary mandraky ty ny androany dia mbola loholo-piangonana foana aho. Dia hoy ny olona hoe izay zany no fanomezam-pahasoavana ho anao. Dia izay zany ho iaho tamin'ny olona. Misy anabavy mafana fo zay ao am-piangonanay ao. Rehefa vita ny fotoam-pivavahana nanatinahy izy, ka niteny tamiko hoe tahaky ny tsy resy lahatra ianao ho izy, fa io mahaloholona anao io anciena, io zany no fanomezam-pahasoavana ho anao. Atsangany ny tananao akavanana ho izy, ary ekeo eto anatrehan'Andriamanitra fa io no fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Dia tsy navelany aho raha tsy nanaiky. Za koa moa tsy naharesy doiky azy. Ny tiako ambara eto de zao: mety tsy hitanao mazava tsara ny tena fanomezam-pahasoavana azonao, satria matetika fangarotsika amin'ny hoe talenta ny fanomezam-pahasoavana. Maro isan-karazany ny fanomezam-pahasoavana, ary tsy voatery hiseho amin'ny alalan'ny talenta izany fanomezam-pahasoavana izany. Ny fanatrehanao tsy tapaka ny fotoam-pivavahana rehetra any am-piangonana fotsiny, na ny fahaizanao mitsiky fotsiny, mamalifaly, mamafy fifaliana manodidina anao, dia efa fanomezam-pahasoavana izay. Tahak'izay zany ny leson'ny Alahady. Leson'ny alatsinainy 3 aogositra taona 2024, firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Efa nasetsika resaka tery aloha, tery ambony ny momba ny fampitahana ny fiangonana amin'ny vatan'olombelona. Iray ny fiangonana nefa maro ny mambra, tahaka ny iray ny vatana, nefa io vatana io dia fitambaran'ny organa maro. Fa ny zava-dehibe dia ny firaisan'ireo taova maro ireo, ny fiarahany miasa, ny fifanasoavany, ny fifampiankinany, ny firindrany,
Ny fifankatiavany tsy misy volo manoa randrana eo aminy fa miara-miasa hoenty mampandroso an'io vatana iraisana io, ary tahaka izany koa ny membra izay miara-miasa ho an'io ho fampandrosoana an'io fiangonana iraisana io. Raha ny teknika littéraire nampiasain'ny apôstôly Paoly no asian-teny mba hanatsy tanterany an'izany firaisana izany, dia ny antsoiny zareo mpanao littérature, ny antsoiny zareo hoe anaphore, ANAPHORE, anaphore. No nampiasain'ny apôstôly Paoly zany dia ny fanindriana mafy ny hevitra anankiray amin'ny alalan'ny famerimberenana imbetsaka teny iray na hevitra iray na andian-teny iray. Hitatsika fa miverimberina eto ny teny hoe iray ao amin'ny Korintiana 1:12 ka hatramin'ny 14. Ny fanahy dia iray ihany, ny tompo dia iray ihany, ary Andriamanitra dia iray ihany. Dia velabelariny ao amin'ny andininy manaraka ao amin'ny Korintiana 1:12 io ihany io hevitra io. Manapirofo izany ny fampiasan'ny Paoly ny andian-teny hoe fanahy iray ihany, Korintiana 1:12, ny tena iray ihany, Korintiana 1:12, 13, ary 20. Fanahy iray ihany, Korintiana 1:12, 13, naveriny fanondrony mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra, Korintiana 1:12, 15. I Etazonia ohatra, raha ny eo ambony taratasy no jerena, dia firenena iray maniry hivoy an'izany hoe firaisana ao anatin'ny fahasamihafana izany. Ny poniny Etazonia dia tsy razan'olona iray tsy akory, fa fokom-pirenena avy amin'ny vazatany rehetra eto am'izao tontolo izao ity ry zareo. Nefa eo amin'ny fampiarana dia mbola misy ny fanavakavahana samihafa, ary anatin'izany ny fanavakavahana ara-bolokoditra. Mbola misy ny izay mihevitra ny tenany ho ambony noho ny sasany, mbola misy ny fanilikiliana ny hafa, mbola misy ny fitsitokotokona, mbola misy ny fankahalana ny hafa, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy firaisana ao anatin'ny fahasamihafana tahaka izany no irin'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiangonany, fa ilay firaisana ao anatin'ny fahasamihafana tahaka ny hita eo amin'ny vatantsika olombelona. Tsy maninona ny mamerina an'izany, na de fa nolazaintsika tery aloha aza izany, fa ny mamerina indroa na intelo na inefatra hono manana ny antitra. Tokony haneho ny toetran'Andriamanitra izany firaisana ao anatin'ny fahasamihafana izany. Persona iray ny ray, persona iray ny zanaka, ary persona iray ny fanahy masina. Samy manana ny maha izy azy, izy telo ireo, nefa miara-miasa ho fanorenana ny fiangonana sy ho fampitaovana azy ho amin'ny iraka anampanaovana azy. Vakio Korintiana 1:12, 14 ka hatramin'ny 15,
vakio koa Efesiana 4:1-12 ka hatramin'ny 8:13. Zay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata 4 aogositra ny taona 2024. Lalana tsara indrindra. Hoy ny apôstôly Paoly rehefa namarana ny famelabelarany momba an'io firaisana ao anatin'ny fahasamihafana io, sady nentiny raha teo koa nanomboka hevi-dehibe vaovao ao amin'ny Korintiana 1:12 manao hoe: nefa maniria fatratra ny fanomeza-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Fanontaniana, inona ary izany lalana tsara indrindra ambaran'ny apôstôly Paoly izany? Valiny. Valetsika avy hatrany. Valiny ny fitiavana. Voafariparitra mazava ao amin'ny toko manaraka dia ny toko 13 ao amin'ny Korintiana 1 izany fitiavana izany. Toko malaza io toko 13 amin'ny Korintiana 1 io. Maro aza ireo izay mahalantsy anjery azy. Ndao vakitsika mihitsy ary ilay izy. Korintiana 1 toko 13 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela azy aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona mikaratsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia tolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Izay zany ny vaky ny teny. Fanontaniana, fanomeza-pahasoavana ve ny fitiavana? Valiny. Za zany manome ny valiny io. Valiny eny. Fanontaniana manaraka, inona no mampiavaka azy amin'ny fanomeza-pahasoavana hafa? Valiny. Araka ireo andininy no vakitsika teo, raha tsy manana n'io fitiavana io ny olona, zava-pona daholo ny fanomeza-pahasoavana hafa rehetra. Ampianariny ny Korintiana 1:17 antsika, fa amin'ny alalan'ny fitiavana ihany no ahafahana mampiasa ny fanomeza-pahasoavana araka ny tokony ho izy. Tsy misy lanjany ireo fanomeza-pahasoavana voatanisa ao amin'ny Korintiana 1:12 ireo raha tsy vokatry ny fitiavana. Izany hoe, raha miverina amin'ilay fampitahana amin'ny vatana teo isika,
Ny fitiavana dia tahaka ny loha. Raha tapana ny tanatsika anankiray, eny na izy anankiroa aza, mety mbola ho velona ihany isika. Raha gokana ny masotsika anankiray sanatria, eny na izy anankiroa aza, mbola mety ho velona ihany isika. Fa raha tapana kosa ny lohatsika, maty tsy tradrano isika, dia maty miaraka amin'ny daholo ny organa rehetra niraikitra tamin'ny vatana. Noho izany, raha tsy omba mpitiavana ny asa fanompoana atao, dia maty ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Araka izany, ny fahalalana, Korintianina 1:12-15, sy ny finoana, Korintianina 1:12-15, eny fa na ny finoana izay mahafindra tendrombohitra aza, Korintianina 1:13-12, dia tsinotsinona raha tsy eo ny fitiavana, Korintianina 1:13-12. Raha tsy misy fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipatsona mikaratsana fotsiny ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra. Korintianina 1:13-12, Korintianina 1:12-12, 17 ary 18. Toy izany koa na ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana aza, izay manandanja tokoa, dia tsinotsinona raha tsy eo ny fitiavana, Korintianina 1:13-12. De zany ny leson'ny talata. Leson'ny alarobia 5 aogositra taona 2020. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa. Ireo namatsika Pentekotista dia nanangana an'io fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa io, izay antsoindry zareo hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, ho doktrina na tsangakevi-pinoana anankiray ao amin'ny fiangonandry zareo, hoe raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao araka izay inondry zareo zany, dia tsy nahazo ny fanahy masina ianao zay. Raha mirotsaka aminao ny fanahy masina, dia miteny amin'ny teny tsy fantatra avy hatrany ianao. Matetika aho no tafaraka amindry zareo reo, ka rehefa mivavaka tokoa zareo, dia miara miteny amin'ny teny tsy fantatra, ary tsy fantatra tokoa izay lazaindry zareo. Ny Baiboly dia manambara tokoa fa misy ny fanomezam-pahasoavan'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa rehefa alalinina ny soratra masina, omen'Andriamanitra io fanomezam-pahasoavana io, rehefa misy ny ilana izany eo amin'ny fivoriana masina. Izany no niseho tamin'ny andron'ny Pentekosta. Tsy teny tsy fantatra akory anefa no nitenenan'ireo apôstôly tamin'izany fotoana izany, fa teny fantatra, satria samy nandre ny teny tamin'ny fitenina be azy avy ny vahiny vory teo, avy any amin'ny vazan-tany efatra, dia ny Parsiana izany, ny Mediana, sy ny Elamita, ary ponina avy any Mesopotamia, sy Jodia, sy Kapadokia,
sy Ponto, sy Azia, sy Frizia, sy Pamfilia, sy Egypta, sy ny tany Libia izay nanodidina ny Kirena, ary vahiny avy any Roma na Jiosy na Prozelita, Kretana sy Arabo. Vakio asa toko faharoa, 150 hatramin'ny 112. Raha izany dia tsy teny tsy fantatra akory no omeny ny fanomezam-pahasoavana, fa teny vahiny tsy fantatrao izay miteny azy, nefa nampitenenina anao tamin'ny fomba mahagaga mba hampahery ny fiangonana manontolo miaraka amin'ny vahiny rehetra tafavory eo. Ny mifanohitra amin'izay niseho tany amin'ny tilikambon'ny Babela vahiny no miseho. Raha tany Babela lasa tsy nifankahazo ny teny, amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny ny teny kosa lasa mifankahazo ny teny samihafa, satria nikendren'Andriamanitra amin'io fanomezam-pahasoavan'ny fiteny tsy fantatra io dia ny hampahery ny fiangonana. Korintiana voalohany toko 4:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Izao ny vaky ny teny: miezaha mitady ny fitiavana, nefa maniria fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina, ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporosiana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo haminany, fa izay maminany dia lehibe noho ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazoany ny fiangonana fampandrosoana. Zay zany ny vaky ny teny. Ny teny tsy fantatra voalaza eto dia tsy mitovy tamin'ilay niseho tamin'ny andron'ny Pentekosta izay tsy nila nadika. Ny teny tsy fantatra voalaza eto dia teny vahiny tsy fantatry ny maro. Mazava tsara ny voalaza eto, fa raha tsy mandika teny ilay nampiasa ny teny tsy fantatra, dia tsy ahazo fampandrosoana ny fiangonana. Tsy fampisehoana fe fampisehoana ny asan'ny masina fotsiny ny teny tsy fantatra, fa teny fantatra, teny vahiny azo adika, ary adika mba hampandrosoana ny fiangonana manontolo, indrindra ireo izay tsy mahazo ny teny. Izao no vakitsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko 4:20 ny andininy 7:20, hoe: koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy ve fa verisaina ianareo? Zay zany ny leson'ny alarobia. Leson'ny alakamisy farany 9 Aogositra taona 2020, ny fanomeza-pahasoavan'ny faminaniana.
Hoy ny Korintiana voalohany toko faha 7:10 ka hatramin'ny 14 hoe fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporisiana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Mbola hitatsika miverina eto indray ny momba ny fanomezam-pahasoavana mikasika ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. De voalaza fa tsy mampandroso afa-tsy ny ara-panahin'ilay miteny io fanomezam-pahasoavana io, fa tsy mampandroso ny fiangonana kosa, raha tsy hoe adika araka izay voalaza amin'ny toerana hafa mba ho azon'ny rehetra. Ka raha ampitahaina amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana ilay izy, dia hoy ny apôstôly Paoly hoe mampandroso kokoa sady mamporisika kokoa sady mampionona kokoa ny faminaniana. Fa inona moa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana? Inona no atao hoe faminaniana? Inona ny atao hoe maminany? Ny toko sy andininy novakitsika teo, Korintiana voalohany toko faha 7:13 dia milaza fa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana dia mikendry ny hampandroso, hamporisika sy hampionona. Midika izany fa ny atao hoe maminany eto dia manakaiky bebe kokoa ny antsointsika ankehitriny hoe mitory-teny, toy izay ny hoe milaza mialoha ny zavatra ho avy. Samy azo andikana ny teny hoe maminany ireo, izany hoe manambara ny tenin'Andriamanitra izany hoe mitory-teny zany, na fandikana faharoa milaza mialoha ny planin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra ka ity heviny faharoa ity no raisina, izany hoe milaza ny planin'Andriamanitra amin'ny ho avy, milaza mialoha zany ny planin'Andriamanitra amin'ny ho avy, ny lesontsika manantitantitra fa misy fepetra efatra tsy maintsy fenona vao azo antoka fa faminaniana marina tokoa ilay izy. Voalohany, fepetra voalohany zany, tsy maintsy tateraka ny faminaniana. Vakio Deutéronomie toko faha 20 ny 2:20, vakio koa Jeremia toko faha 20 ny 9 sy ny 7. Tsy maintsy tateraka zany ny faminaniana. Kanefa tsy tateraka eo noho eo izany faminaniana izany, ka mila faharetana ny fiandrasana ny fahatanterahany. Tsy fantatra hoe vina zany no tateraka io faminaniana io, ka dia mitaky fotoana izany. Faharoa, tsy mifanoa randrana amin'ny voalazan'ny mpaminany tany aloha ny hafatra ambarany. Vakio Deutéronomie toko faha 13:1 ka hatramin'ny 7. Vakio koa Ezai toko faha 8 ny 20. Io indray mety fatarina eo noho eo, dia hita avy hatrany amin'ny fandiniana izay voalaza ny mpaminany tany aloha, fa rehefa tsy mifanarakarak izay zany ny voalazan'ny ilay mpaminany, dia mpaminany sandoka izy zay. Hita avy hatrany zany izy na mpaminany sandoka na tsia. Fahatelo, ilay mpaminany tsy maintsy manana fiainana andavanandro mifanaraka amin'ny voalazan'ny Kristy, zany hoe manana fiainana mino any Kristy izy sy manaiky any Kristy. Vakio Jaona voalohany toko faha 4 ny 2 ka hatramin'ny 3.
Faevatra farany, Jesosy nanambara fa eo amin'ny voany no ahafantarana ny mpaminany sandoka. Vakio Matio 7:15 ka hatramin'ny 20, izay toko sy andininy azo ampiharina amin'ny mpaminany ihany koa. Dia izay indray ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro fahaenina amin'ny 3 volana fahatelo ity, ny tompony homba antsika rehetra mandrakariva. Iara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra sy mankasitraka anao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao lehibe. Misaotra anao tokoa izahay noho ireo fanomezam-pahasoavana nomenao anay tsirairay, nomenao anay ao amin'ny fiangonana mba hoentinay manompo anao. Mpanompo tsy mahasoa ihany izahay Tompo, koa dia mamindrafo aminay noho ny tsy fahataterahanay. Aza vela ho reraka iny andalana izahay Tompo, fa toano hery mandrakariva mba hivoaka mandresy eo amin'ny adinay isanandro. Angatanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoana Kristy io. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.